Fitsarana nampanao gazety ny alakamisy izao no ivoaka ny didim-pitsarana. Université Ankatso mitokona ny mpianatry ny agro. Sampanampamonjy voina vonona hiatrika ny fotoam-pahavaratra. Karakory jiaby atsika ny tokantrano izay manaraka ny fahita lavitra MBS amin'ity matonaly ity. Tonga soa atao amin'ny fotoana ny vaovao amin'izao alatsinainy faha 12 ny volana septambra 2024 izao. Manasanao ampanajagna anaraka izany hatramin'ny farany. Araka nitatsika tagnatin'ny lohatenim-baovao teo dia notanterahana tamin'ny androany folakandro teo ny fitsarana ireo mpagnano gazety miisa 3 niaraka tamin'ny tompon'andraikitra raiky eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Nisy araka izany no ilay toy ny raharaha momba ny angidimby teo Mahamasina tamin'ny farany volana aogositra losto iny mo raha tsy hivona no antony izao raharaha izao. Miradora Benjamina sy Tokira Marolahy no nagnaraka akaiky an'izay zava-misy izay ary mitatitra ny vaovao. Ora roa maheriny na aretan'ny fitsarana ny Arfina Elso, Maherina Bearvony, Nadia Raoul Manal zay samy mpanao gazety ary Patrick Ramion zay tompon'andraikitra eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Roa ny vesatra ny ampangana azy efatra mianada. Le nedantsika ny tire moa zany le zavatra teo fitsarana teo izay efatra mianada. Tsy nananeritreritra mihitsy hoe anotohina fiandrianam-pirenena na anaty formation tafika malagasy araka ny fanambarana teo. Dia vokatra zany izahay dia mangataka ry matoky tsara izy matoky izahay ny fahendren'ny fitsarana taoriny reny tsika hoe procès lava dia lava fa misaotra ny fitsarana koa izahay na mianay fotoana zany ahafahany nanazava hoe ina marina zavatra tena tranga ary ina marina zavatra tena nisy ary ina marina zavatra tena tsara afantarin'olona rehetra dia iny tenen'ny fitsarana iny moa hoe amin'ny alakamisy zany ho vokany didy manateny izahay hoe endry fitsarana malagasy. Misaotra ny président ny ordre koa zany izahay niaraka taminay foana dia misaotra n'ireo mpisolo vava ihany koa izay tsy nikely soroka na mpiseho ny tsy fahamarinana izay fanenjianana efatra menada izay. Tsy ahifika fa fanenjianana efatra menada moa zany dia hoe diffamation et propagation de fausses nouvelles tamin'ilay resaka hélicoptère atao Mahamasina izay nilafina tanteraka amin'ny fiampangalanana. Tsy niala fa niatrika hatramin'ny farany ity raharaha-pitsarana ity ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Ny afatra ho an'ny mpanao gazety aloha alohan'ny tena hoe ajao veto notikesiny deontologia kanefa rahantsika malala koa fa tsika tsy afaka miala amin'ny tompon'ny orinasa izay manana ny fivavahana. Na te hanaja an'io na dia tena te ho maty hanina tanteraka tsy teo io mbola manelinjelona anika any amintsika foana endronan'ny roa ny dilitra. Fa ny faharoa rehefa mba hiantso mpanao gazety ary izay no niderako ny mpisolo vava amin'ny fahaizany lalàna hoe mba ajao ny lalàna satria ny mpanao gazety akory tsy hoe olona tsy maty manoka fa azo mpanatsona any amin'ny polisa izay mpanatsona ny zandary azo ampakarina ny amin'ny party fa ajaina ny fiapetra araiky ny lalàna amin'ny fiantsoana mpanao gazety atao fanadidinana atao fanotorana. Fa tsy andro sabotsy atoandro ianao ny antsona amin'ny telefona dia tonga avy dia tonga dia samy dokotra dia tonga dia ao tsy mivoaka ratsiratsireny nefa hoe tsy criminel amafisotra. Ny fikambanan'ny mpanao gazety vehivavy ihany koa dia nanaraka akaiky ity raharaha ity ary nijoro nanohana trany ireo mpanao gazety voakasika. Dinay zany aloha amin'ny ankapobeny ny fahaizana miasa ny fahaizana ny asa ny voalohany indrindra dia eo ihany koa ny firaisan-kina dia izay zavatra ataonay ambony zavatra be tsy maintsy iarahanay zany iososena miaraka hoe misy namanay sahirana dia miaraka mijoro ary miaraka ihany koa izay firaisan-kina izay tena ngeza be satria le asa saripavy le asa masina dia mila mifanoro mila mifampianatra dia mila mifanohana ihany koa indrindrandrindra ary eo tsy maintsy apetraka izay zavatra satria tsy mora le asa teo. Dimy ireo mpisolo vava izay niarany Salah niaro azy efatra mianada tamin'izao raha fitoriana nataony ny tafika malagasy izao. Iny efa fantatrareo moa zany nanenjehana anazy mikasika an'ilay fanenjehana azy fa za zany tsy dia tena anao débat be aloha makasika an'ilay izy tsy dia misy commentaire ho atao fa amin'ny lakamisy izao 18 septembre avoaka dia fitsarana dia anao aloha niany izay fitsarana izay tsika izay vao makasika.
Andrasana araka izany ny toy ny raharaha iny fa lafim-baovao hafa eo amin'ny fanomanana ny fifidianana communal manerana ny Madagasikara manana ny kandida izay natolony ny antoko tiako Madagasikara raha hoan'ny fifaninanana eo amin'izay toerana ny ben'ny tanàna izay eto Antananarivo renivohitra. Voalazany maro fa vaovao eo amin'ny resaka politika raha ny kandida natolotry ny antoko tiako Madagasikara saingy tsara kosa ny manamarika fa tsy vahiny eo amin'ny resaka fitantanana sy resaka fampandrosoana Randriamasinoro Tahirinirina izay kandida atolotry ny antoko tiako Madagasikara ho fidiana ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Mampafantatra izay indrindra i Germaine Omenjanahary ato agnatin'ity fanadihadiana ity. Randriamasinoro Tahirinirina no kandida natolotry ny antoko tiako Madagasikara ho fidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra amin'ny 17 ny volana Novambra ho avy izao. Tanora vao eritrerona raha ny taona no resana satria 17 taona izy amin'izao fotoana izao. Olom-baovao tokoa eo amin'ny sehatry ny politika saingy tsy vahiny amin'ny fitantanana sy ny fampandrosoana ny tanàna satria efa hatramin'ny taona 7 izy no nisehatra teo amin'ny tontolo ny fampandrosoana. Tanora manam-pahaizana, manana finiavana sy vina lavitra ary tsy be resaka fa asa vetrany. Io no toetra ahafantarany manodidina azy sy izay efa niara-niasa taminy. Manambady Randriamasinoro Tahirinirina ary mananjanaka roa. Raha ny fianarana sy ny fahaizana indray dia nandalina momba ny fitantanan-draharaha sy ny fitantanam-bola izy. Ireto raha fitinina tsotsotra ny fianarana nodiavina sy ny andraikitra efa nosahaniny. Nianatra tao amin'ny EPP sy ny CG ary ny lycée Nansany i Tahirinirina. Manana mari-pahaizana master 2 en finance, spécialité contrôleur de gestion izy. Na vita fiofanana momba ny fitantanam-bola tao amin'ny ENAM ary manana diplôme hautes études en administration financière. Nanomboka ny taona 2007 hatramin'ny volana Mai 2013 nandraikitra fitantanam-bola tamina tetika sampam-pandrosoana izay novatsiny ny banky iraisam-pirenena vola izy. Ny volana Jiona 2013 hatramin'ny volana Mai 2013 nisahana fitantanan-draharaha sy ny fitantanam-bola teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ary sekretera général ny commune Antananarivo renivohitra no andraikitra sahaniny amin'izao fotoana izao. Mahafantatra tsara ny fiainan'ny vahoaka madinika satria no volavolaina amina sekoly ambaratonga fototra miankina amin'ny fanjakany Tahirinirina fony fahakeliny. Ny alakamisy 12 volana septambra ariva no fantatry ny malagasy rehetra fa Randriamasinoro Tahirinirina no itondra ny fanevany tim amin'izao fifidianana itantana ny renivohitra i Madagasikara izao. Izy ilay olom-baovao sy lofidimbiny ala atao amin'ny antoko tiako i Madagasikara ary itondra fampandrosoana ho an'Antananarivo renivohitra nahazo ny tsodrano avy amin'ny filoha nasionalin'ny antoko Andriamatoa Marc Ravalomanana. Miroso amin'ny firaisan-kina sy ny fifanampiana ireo fikambanana sy ny sehatra maro samihafa raha ny tamin'ny omaly alahady dia totosa somatsara tany Fianaratsoa ny fifamindra-pahefana teo amin'ny filoha teo aloha sy ny filoha vaovao izay mitantana ny Mafami izay fikambanana raiky misy ny mpianatra, ny mpiasa sy ny mpandraharaha maintomilala avy amin'ny Antananarivo miray izay ahitana ireo mpianatra avy amin'ny faritra Analamanga, Bongolava sy Itasy ary Vakinakaratra. Mampafantatra momba an'izay sy mitatra ny fanadihadiana Germaine Omenjanahary sy Tahiriniana Ranariniana. Olona maro avy amin'ny lafivalinoso no mivondrona ao anatin'ny fikambanana Mafami izay ahitana mpianatra sy mpiasa ka miparitaka eran'i Madagasikara. Ahitana ny faritra Analamanga, Bongolava, Itasy ary Vakinakaratra. Taorin'ny fifidianana notanterahana izy ireo ny 2020 ny volana Aogositra lasa teo izay nalany ny filoha vaovao Ravelomanasotoky Herniaina teo amin'ny Salanisa 170 faingo 350 isanjato. Laza ity farany fa mafiorina ny firaisan-kinan'ny fikambanana hatr'izay ary mbola ho toy izany hatrany no irinireto mpikambana ireto araka ny fanamby omeny ity filoha vaovao ity nandritra ny fandraisany izao toerana izao. Totosa omaly araka tamin'ny famindra-pahefana teo amin'ny filoha vaovao sy ny filoha teo aloha ihany koa moa ny famindram-pitantanana teo amin'ny mpitantam-bolan'izy ireo. Maro moa ny vinakasa nampaletenaina teo eo ny resaka cercle d'étude fanamafisana sy fanatsarana ny vaoantsika mpianatra indrindra fa ny fanatsarana ny résultat mo fampirisina antsika tsirairay dia hoe misy ny prime ho andreo PS ary mametoky anareo fa manome fitaovana vaovao toy ny tableau anaovana cercle d'étude mandeha indray tsika amin'ny resaka sosialy
ampiavana bebe koa ny fikambana rehetrarehetra. Ny firaisakina no hery izay no entin'izy ireo mampivohitra sy mampiroborobo ny fikambana namafamia izay efa nijoro atry ny ela ka ezaka ao amin'izany ihany koa ny fampivelarana ny firaisakina ny fikambanana any amin'ny faritra hafa toa ny Dego, Tuléar, Antananarivo ary Mahajanga. Ankoatr'izay dia fanamgoavana miandry ity filovavao ity ihany koa ny fankalazana ny faha-50 taona ny siny ny fikambanana namafamia izay ho ankalazaina amin'ity taona ity. Anampy antsika amin'ny fampianarana amin'ny cercle d'étude toy ny tableau. Manarakarak'izay ny impression tsy maintsy ho ataontsika ezaka izay ho fanamorana ny fanaovan'ny ankizy boky sy ny mémoire satria samy manana ny kany tsirairay mianatra ety amin'ny université dia anao n'io fitaovana io zany amberesan'ny tsirairay. Maro noho izany ny tombontsoa azo amin'ny fidirana ao anatin'ny fikambanana mafamia. Eo amin'ny vaovao trangam-piarahamonina dia Jiolahy 3 no tojin'ny polisy avy amin'ny FIP tany Toamasina atodo ny kotrika ny fanafiana tokantrano raiky tany Antoerana izay nahalasana fitaovana tao an-tokantrano sy vola ihany koa. Efa mandeha ny fanadihadiana hatramin'ny izao. Noro fitiavana sy Manora Andriamalala mampafantatra antsika misimisy kokoa ny momba an'izay. Vola mitentina 10 sy rotapitrisa ariary miampy moto scooter misa 4 ary fahitalavitra écran plat misa 3 indray no lasan'ireo jiolahy misa 3 nandritra ny fanafiana tokantrano iray tao Andranomadio Toamasina. Araka ny loharanom-baovao azo avy eo anivon'ny polisy ny FIP, ny farany herinandro teo no nitrangany fanafiana tokony tamin'ny 2 ora sasany maraina. Rehefa naray antsy tamin'ny olon-tsotra ny polisy dia nanao ny fidinana ifotony avy hatrany ka nanao ny faninjehana ireo olon-dratsy. Tao amin'ny toerana antsoina hoe Exa Relax voalaza fa fieren'ny jiolahy amin'ny alina sy anaovan'izy ireo ny fizarana-entana alatra no natrateaka ireo telolahy ireo, izany hoe tao an-tampon-tanàna ny Toamasina ihany. Tsara ny manamarika fa tratra niaraka tamin'ny ireto olon-dratsy ireto ihany koa ny fitaovam-piadiana nahitana antsy lava misa 3. Efa mandeha ny fanadihadiana momba ireto telolahy raindahiny amin'ny resaka fanafiana sy famakiana trano ao Toamasina ireto. Hatreto voasokajy ho isan'ny faritra mena eo amin'ny resaka tsondriam-pahalemana i Toamasina. Saika ho isan'andro mantsy no andrenesana vakitrano von'olona ao Antoerana. Eo amin'ny vaovao ny tontolo iainana dia manana ny anjara toerany bevata eo amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay ny fisian'ny sosina ozone na ny couche d'ozone. Izy ity anefa izay efa hita fa miarobaka atatoato izay tagnatin'ny taona vitsy ary ny ataontsika olombelo foana no maharobaka anazy ity. Manandanja lehibe ny daty ny 12 ny volana septambra satria io no natokana ho andro maneran-tany hiadina amin'ny fahasimbany izay sosina ozone izay. Mampafantatra amintsika ny tsara fantatra momba izay Noro Fitiavana sy Manora Andriamalala. Iankina ny fahaveloman'ny olombelona ny sosina ozone noho izy miaro amin'ny tara-masoandro mahery-vaika tsy hamono ny zava-manan'aina sy ny zava-maniry ety an-tany. Ara-tsiansy mitroka ny taratra ultraviolet avy amin'ny masoandro izay tena miteradoza ho an'ny zava-manan'aina. Antony mitarika ho amin'ny homamiadany hoditra ny fahamaizan'ny sela amin'ny maso sy ny faharefon'ny hery fiarovan'ny vatana ireo taratra ultraviolet. Ny sosina ozone dia anisan'ny sosina iray ao anatin'ny atmosfera, ny stratosfera izany, izay manodidina ny 20 kilometatra eo ny ahavony ao amin'ny stratosfera. Ambony dia ambony ny tany ozone ao aminy. Mampalahelo anefa tao anatin'ny 3 taona mihasimba hatrany ny sosina ozone raha nambarany manam-pahaizana. Miampitomy ny lavaka antsoina amin'ny teny vahiny hoe trou dans la couche d'ozone. Antony maro no mahatonga izany. Eo ny antony ara-boajanahary sy avy amin'ny ataon'olombelona. Antony ara-boajanahary vokatry ny fipoahana volkando izay mamoaka chlore. Eo koa ny pentin'ny masoandro na ny tache solaire no mahasimba azy. Antony avy amin'ny olombelona kosa vokatry ny etona broma sy chlore ary ny oxyde d'azote diso tafahoatra avy amin'ireo zavatra tsy fain'olombelona. Indrindra ny eto andrenivohitra ny tena mahasimba azy. Anisan'ireo fitaovana fampiasan'ny olombelona mahatonga ny fahasimban'ny ozone aingana, ireny vata fampangatsiahana, ny fampangatsiahana efitrano izay ambony ny tany chlorofluorocarbure avokany. Eo koa ny entona ao anatin'ireny fandokoana fiara sy ny bisikileta, atifitra ireny ary ny fitaovana famonoana afo toy ny extincteur.
ireo firenendehibe toa ny Chine, Japon no anisan'ny tena voatontonany amin'ny resaka fahanimbanany tontolo iainana vokatry ny fisindreo orinasa lehibe izay mamoaka entona. Na dia eo azy zany, mbola mila ezaka be ihany koa anefa raha i Madagasikara manokana ny resahana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Raha ny hita mantsy, efa mahazo vahana hitantoerana ny fahasimban'ny tontolo iainana vokatry ny doro-tanety sy ny fitrandrana ny ala ataon'ny mponina izay mitarika ho amin'ny fahasimban'ny sosona ozone. Tsy misy afa-tsy ny fitandremany tsirairay ihany no ahafahana misoroka ny amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana. Ohatra amin'izany, ny tokony hanomezan-danja ny fambolekazo, ny fampihenana ny fampiasana fiara, ny tokony tsy ampiasana ny vata fampangatsiahana novokarina talohan'ny taona 1970 no ny tany chlorofluorocarbone avoakany izay ambony dia ambony sy ireo fitaovana efa voalaza teo toy ny famonoana afo. Raha tsy ahivana tamin'ny taona 1970 ny antenimiran'ny firenena mikambana nanokana ny daty ny 12 septambra ho andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny sosona ozone. Tamin'ny taona io no nahitana voalohany ny fisindreo lavaka amin'ny sosona ozone sy ny voka-dratsiny ho an'ny tontolo iainana sy ny olona. Anisana namarika ny fankalazana ity andro ity ihany koa androany i Madagasikara ankoatry ny firenena hafa toa ny Congo. Eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana dia nagnano fitokonana tamin'ny marandray teo ireo mpianatra izay mianatra eny amin'ny sekoly ambony momba ny siansa sy ny agronomia eny Ankatso. Mitaky ny handoavana ny vatsim-pianaran'izy ireo izay tsy mbola noraisiny nanomboka tamin'ny volana janoary ka hatramin'izao moa ireto mpianatra ireto. Ny andindin'izay arahantsika eo amin'ny sarin'ny Erzora Jonarvony. Sora-baventy maneho ny fitakiana fitokonana eo anoloan'ny vavahadin'ny sekoly izay no nisy tetsy Ankatso ny maraina ny alatsinainy fa 12 ny volana septambra 2024. Etsika fanairana no nataon'ny mpianatra teny Ankatso no io tsy mbola naraisan'ny vatsim-pianarana hatramin'ny volana janoary io. Efa nisy ihany ny fangatahana tamin'ny fomba tsotra hoy ireo mpianatra saingy tratra ny andrasoandraso hatrany izy ireo. Ny fandaniana nefa mihamafy satria betsaka ny sehatra ilana vola eo am-panatanterahana ny fianarana. Ny fitakian'ny mpianatra eto anivon'ny école supérieure de sciences agronomiques moa zany dia fitakiana mahakasika ny famoahana ny allocation d'études izay marihana fa tamin'ity taona ity zany hoe nanomboka ny volana janvier teo hatramin'ny izao volana hitsahina izao dia mbola tsy nisy hoe voaray mihitsy. Ireo mpianatra ireo nefa maro ny zavatra sy mifandaniana ilaina amin'ilay allocation d'études io. Ao anatin'izany ny resaka voyage d'études, ny travaux pratiques na stage ihany koa dia mpianatra tanteraka no miantoka ny fandaniana lany mandritra n'izany fampianarana tao izany. Ka eto izany ny tenanay dia mba miangavy sy mitaraina amin'ireo izay tompona andraikitra rehetra mahefa isan-tsokajiny izay mikarakara ny famoahana ny vola io mba hiprioriser sy accélérer arak'izay azo atao mba hivoahan'ilay allocation d'études io aloha arak'izay mety. Tsy ahivina fa manomboka amin'ny taona voalohany ny mpianatra eny anivon'ny sekoly ambony momba ny siansa sy agronomia eny Ankatso dia efa manao ny fizaranasa na ny stage sy ny fampiarana na ny travaux pratiques ary hatramin'ny taona fahadimy izany. Mitaky fandanim-bola ireo ary efa lany aiky ny mpianatra mitady vola anaovana an'izany. Toa tsy hita mazava be ny any le hoe oviana marina le vola no hivoaka nefa izay no ny mpianatra zany ohatra ny efa somary leo le fampanantenana sy le fanomezana toko foana ihany hoe efa kely sisa le izy dia hivoaka nefa mbola miandry foana ihany. Ny fianarana tsy maintsy atao foana ihany. Ny stage sy ny voyage d'études ary ny TP mandeha foana amin'ny ankehitriny tenenantsika zao dia efa maro ireo mpianatra izay tsy maintsy hoe mitrosa zany mba hanefana an'ireny zavatra tsy maintsy atao reny. Mpianatra na dia hoe tsy nahazo vola niezaka nitady tany amin'izay fahafahana manokana tany zany ka izay no nahatonga an'izy ireo hoe tsy maintsy mitrosa etseroa. Vola fanampin'ny fianarana ho an'ny mpianatra araka ny nampanantenain'ny fanjakana malagasy io anaovan'izy ireo fitakiana io. Betsaka amin'ny mpianatra mandrato fianarana eny amin'ny agro Ankatso no avy any ambanivohitra lavitry ny ray aman-dreniny. Ireny vatsim-pianarana ireny araka izany no isan'ny manentsina ny banga amin'ny fandaniana ilaina amin'ny fianarana. Saingy hatreto mbola miandry izay higadona ny tondra fotsy be verilona ireo mpianatra.
fa izay ny momba niny lafim-baovao hafa kosa indray tsara ny mampatsiahy fa mbola mitoy hatrany ny fahatapahan-dalana amin'ny toerana vitsivitsy eto Antananarivo renivohitra no ny fandaminana fa eo ihany koa ny fisian'ny fanamboaran-dalana izay iarahan'ny besin'ny maro mahafantatra. Atao anatin'ity fanadediana fohifohy ity no ampahafantariny Germaine Menjanahary aminao hoe aiza aby ireo lalana tapaka ahafahan'ny tsirairay mandray fepetra. Fampandrenesana avy amin'ny commune urbaine Antananarivo mandrindra ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny andro ny alakamisy faha 20 ny volana septambra taona 2024. Ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo dia mampandreny besin'ny maro indrindra ireo mpampiasan'ny lalana fa mba ampizodra tsara ny fankalazana ny faharoa taona ny non-comment bar isoraka dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizana ny andro ny alakamisy faha 20 ny volana septambra io. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahany amin'ny reto lalana voalaza manaraka ireto manomboka amin'ny 900 ka hatramin'ny 700. Buffet du Jardin Antaninarenina, lalana Rabe Hevitra, non-comment bar Isoraka. Ny alatsinainy faharoa ny volana septambra taona 2024 ka hatramin'ny sabotsy faha 5 ny volana oktobra taona 2024 mba ampizodra tsara ny asa fanamboaran-dalana izay ataon'ny orinasa Kolasa dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka amin'ny andro io. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahan'ny lalana eo anelanelan'ny Carrefour manoloana ny Collège Rasalama PK1 plus 536 ary ny Carrefour La Rotonde PK1 plus 775. Noho izany ireo fiara avy any ampandrana te hiazo iny lalana iny dia mankany Andravoangy ambony, Andravoangy ambany, Mahavoky La Rotonde. Ireo fiara avy any Avarado te hiazo iny lalana iny dia miakatra eo amin'ny Mangasoavina, route circulaire, Ampandrana ary Rasalama. Alahady faha 4 ny volana oktobra taona 2024 mba ampirindra tsara ny hetsika lokoresa andiany faha 5 izay karakaray ny orinasa Okalo dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizana amin'ny andro io. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahany amin'ireo lalana voalaza manaraka ireto manomboka amin'ny 10 sasany ka hatramin'ny 12 sasany. Malona ny Kianja anexa Mahamasina, sisiny Tamboho Saint-Michel, Antsahamanitra ambany, Anosy manoloana ny Carleton, manoloana ny Sena, Mahamasina, koa ilazana ny tsirairay mba anaraka ny toromarika omeny tompon'andraikitry ny filaminana sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana eny antoerana. Efa nikoragna momba ny fifamoivoizana foana tsika tanatin'ny vaovao teo iny fa hitatra ho amin'ny lalam-pirenena kosa natao anatin'ity fanadediana manaraka ity araka ny fanampahafantarina dia isy ny fifindrany ireo zotra izay mampitohy Antananarivo Toamasina sy Antananarivo Fenerive-Est avy eny Ambodivona Maketsy Andotapenaka. Nisy ny valandresaka izay nataony avy ao anivon'ny ATT tamin'ny mpagnano gazety tamin'ny arivariva teo manazava misimisy kokoa ny tsara ho fantatra momba an'izay amin'ny zoma ho avy izao araka izany dia efa vonona avokoa izany fifindrana hoe ny Andotapenaka izany. Manomboka amin'ny alarobia faha 20 ny volana septambra izao no hidina ifotony tompon'andraikitra isava sy anaramaso ny taratasy fahazon-dalana na ny lisansa ananan'ireo kooperativa eny Ambodivona ka ahafahana mamaritra marina ny isan'ny kooperativa sy ny mpitatitra afindra eny Andotapenaka. Amin'ny alarobia io ihany koa no hijery ny toerana eny Andotapenaka ireo mpitatitra avy eny Ambodivona ahafahany mandamina ny fifindrana izay manomboka amin'ny zoma faha 20 ny volana septambra ho avy izao. Raha ny Antotanisa voaray 270 ireo kooperativa eny Ambodivona ireo no miasa mitatitra olona mampitohy Antananarivo amin'ny faritra Atsinanana izay eritreretina hafindra eny Andotapenaka. Itia voafaritra anatin'ity didy mpitondrana ty daholo ny fenitra mifeny gare routière privé. Zany hoe nisy fangatahana tao fa tsy hoe efa ho afindra akory dia zay voangataka hoe angataka zay anara-penitra. Satria voafaritra ato daholo rehe fenitra rehetrarehetra tokony ho arahana ahafahany kooperativa anankiray hanana azo alalana amin'izay le toboky-atsonana manokana zay zany na gare routière privé. Rehefa vita zany le fifampiresahana tamin'ny maraina efa nampandrenesina zareo efa nandeha ny fampiresahana dia hidina amin'izay zany ny ekipa teknika ny ATT hijery hoe nareo reto kosa mifindra nareo reto manaraka an'ity dia mijanona eo amin'ny toerana eo ihany.
efa nanaiky ny fifindrana ny mpitatitra avy any ambodivona rehefa nisy ny fifampidiniana sy fifandresen-dahatra teo amin'izy ireo sy ny tompon'andraikitra fa misy tokoa ny toerana voatokana amin'izany eo koa mantsy le misy olona zany mieritreritra hoe alavitra be any aiza natongavana ihany sy sisa avariva zay dia andeha oriana anina ry le fandamina moa tsy maintsy apetraka na tiana na tsy tiana zany ary zay mampikotana ny fiainantsika le tsy misy fandaminana misy ireo toeram-piantsonana vaverika any hoe toeram-piantsonana nandaniana vola be kory eo na inona zany tsy hoe zay akory no rangaranga fa mba isin'ny filaminana ny antony nanangana antony tobi-piantsonana fotodrafitrasa ngeza be tony dia tsy maintsy ampiasaitsika amin'ny tokony ho izy ireo elatsy miteny frantsay le hoe rationnel zany ny ampiasantsika n'ilay toerana mampirisika foana ny mpandeha sanatria tsy hoe marotsinitsinyna mpandeha akory fa zay fandaminana zay kena fa sarotra moa hoe ny ala am'le mahazatra nisy fotoana toerana zany nahazatra atsika nandray an'izany fiara zany ho an'ny tomasina kanefa tsy maintsy misy fandaminana fa tsy hoe ny amin'ny arabe foana tsika mandrakizay raikitra izany fa amin'ny zoma 20 ny volana septambra izao dia etsy amin'ny toby fiantsonana nasionaly Andotapenaka avokoa ny toeram-pahatongavana ho an'ireo mpitatitra avy any Toamasina sy Fenerive-Est. Fa rehefa volana septambra karan'izao dia efa miomakomana ny olo jiaby hiatrehana n'izany fotoam-pahavaratra izany izay efa tsy ho ela dia ho avy hoaniny avy eo amin'ny sampana mpamonjy voina manokana eto Antananarivo renivohitra dia efa ela izy ireo no niomana tamin'ny izany paikady ny fitaovana sy ny maro hafa dia efa no manana avokoa hiatrehana n'izany fotoam-pahavaratra izany indrindra ho an'ireo izay mety isina trangana loza voajanahary mandritra io fotoana io. Hoaratsika ny fampahafantarana momba an'izay eo amin'ny sarin'ny Erzora Jaonarvony. Efa nanomboka tamin'ny volana jiona lasa teo no nisy ny hetsika isan-karazany nataon'ny sampana mpamonjy voina eto Antananarivo renivohitra hoentina miatrika amin'ny pitoniana ny fotoam-pahavaratra amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Vita zany ny 26 juin ny fanomanana 26 juin moa tena mafimafy teto aminay dia vita ny fanomanana 26 juin dia nanomboka amin'izay zany ny fanomanana ny loza voajanahary dia ny fahavaratra zany ny natao tamin'izany dia voalohany indrindra moa dia efa nanomboka amin'ny fanapahana ireo hazo rehetra manodidina ny Antananarivo izay atahorana litera 12 ny faharoa dia ny fitsirihana izay ireny rahantsika nahita ireny ny loza zao eto amin'ny faritanina Antananarivo amin'ny faritra ambony iny dia ny fiotsahan'ireo vato be reny efa nisy zany zao fotoana ny fitsirehana ny araka tamin'ny berger nataon'ny mpamonjy voina makasika zay ny vato be atahorana irodana ireo ao anatin'ity fahavaratra ity na mialohan'ny fahavaratra. Ny fahatelo moa dia misy ny fanentanana eny anivon'ny Fokotany eny anivon'ny arrondissement izay efa nataon'ny mpamonjy voina ary mbola amintsika miteny zao dia mbola mpanantanterahana izany tsika zao. Manana ny anjara birikiny amin'izany fiatrehana sy fisorohana ny loza mandritra ny fotoam-pahavaratra izany ihany koa ny olom-pirenena kiraikiraiky. Zany midiny foto mihitsy zany ny mpamonjy voina manentana ina moa ny fanentanana atao dia mampafantatra ny olona hoe zao ny andraikitra ny tsirairay raha sanatria misy ny loza. Dia tsy andrasana tsony zany hoe efa tonga ny loza vao ampahafantarina izay momba ny zavatra tokony ataon'ny tsirairay ny mponina fa mialohan'ny loza tamin'ity zay dia nanana fotoana nanaovana an'izay mialoha zay dia efa nafampatarina raha sanatria tonga tsy maintsy misy ny loza dia zao ny fepetra tokony horaisin'ny tsirairay mahakasika ny tena manokana aloha ny fananana indrindra ny ireo trano fonenana. Nambarany avy amin'ny sampana mpamonjy voina eto Antananarivo renivohitra hatrany fa ampy tsara hiatrehana ny fotoam-pahavaratra amin'ny ity taona 2020 sy 2020 ity ny fitaovana eo am-pelatanan'izy ireo. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena dia omaly ihany koa dia nahoraka ny teny Mahamasina satria dia nitanterahana tamin'ny omaly teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ny fiadiana ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ity taranja basketball ity ny SBBC Boeny no nandrobaka ny amboara ho an'ny ekipa zazavavy izay nandresy ny Impitoile Nalamanga tamin'ny isa 3-20 sy 2-20. Niady ihany koa ny lalao teo amin'ny ekipa zazalahy satria dia ny Cospen no nandresy ny ekipa ny GNBC no nandresy ny ekipa ny Cospen tamin'ny isa 7-20 sy 10-20. Izao moa no fandaharam-potoana ny taranja basket amin'ity taona ity
araka ny nambarany filoha teknika ny fifaninanana eo anivon'ny fédération malagasy ny basketball Andriamatoa Andriamandimby Jimmy eo amin'ny fandraisam-pesariny Mirado sy Erzo. Ny vita omaly zany ny championnat national ao amin'ny skajy NA lasy vavy raha ny ataontsika hoe ny bilan zany dia totosatsaka sy andavany lizy satria nisy ny ale sy phase ale zany tany koa dia nomaly iny ny phase retour teto Antananarivo totosa matsara izy c'est ny voan'ny CNBC avy vakina karatra teo amin'ny skajy lehilahy ary ny SBBC avy ny boeny ny amin'ny skajy vehivavy. Ho an'ny taranjana basket moa zany dia misy mbola mitohy ny programme d'activité anay tsy hoe ino farany manomboka amin'ny 5 octobre zany dia andeha ny championnat national U16 atao any amin'ny faritra ny région ny VCTV tsy atao Manakara ny U16 lasy vavy dia miaraka mandeha amin'ny koa ny vétéran lasy vavy sy ny U14 lasy vavy izay atao any amin'ny ligue boeny izay atao ao Mahajanga. Vita zay dia manomboka le 12 ny koa io ngamba marana ny ho an'ny championnat national dia ny 18 izay atao any amin'ny région ny Tsimondrefana izay atao Toliary zany zay no farany ho an'ny championnat national. Raha mikasika ny lalao moa zany dia tena ataontsika hoe na ny mpakafy basket raha tena afa-po tokoa satria avo ny teknika omaly iny na teo amin'ny fiaditoerana ny 3e place raha tena niady ny baolina mitika zany fa efa avo zany ny letan'ny taranja basket eo amin'ny lafin'ny teknika. Ny amarako ny teloko angamba zay zao hoe tsy hoe zavatra kely fa zava-dehibe dia ny fialan-tsinina fédération ny sininy zavatra incident omaly iny mikasika ny mpanao gazety zay tsy tafipetraka teo amin'ny seza zany hoe elany tsiny ngezabe zay ary zay dia tsy afaka ny ala tsy ary asan'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena ka zay ny elana tsiny ho an'ny mpanao gazety rehetra. Ho antsika zay mbola tsy mahay na mbola tsy maharaka dia efa niboaka nanomboka niany ary iboaka isan'andro ny gazety ny vaovaontsika izay miverina manolotra ho anao ny vaovao ho an'ny rehetra. Raha toaka nisy fotoana nijanona ny famoahana izany no ny raharaha politika tamin'ny taona 2024. Misy takelaka valo ity gazety ity izay ahitana vaovao politika, ny sosialy, ny trangam-piarahamonina sy ny maro hafa ihany koa. Trandrahan'ireo mpagnano gazety efa matianina eo amin'ny sehatry ny fanaovan-gazety. Tokana ny tanjona dia ny mba ahafahany tsirairay ny vahoaka malagasy jiaby tsy ankanavaka mahazo vaovao marina ara-potoana ary voafakafaka tsara amin'ny endriny jiaby. Efa azonao jifaina eny amin'ny mpivarotra gazety mahazatra anao ny gazety ny vaovaontsika manomboka tamin'ity androany alatsinainy ity amin'ny vidiny 200 ariary. Izay ihany koa no masaka azona roso tamin'ity niany ity. Mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Manome fotoana ho anao ny tenako ho amin'ny manaraka indray. Samy tsara tompoko lahy sy tompoko vavy.